Ny Croix-Rouge malagasy dia miezaka hatrany manatona ifotony an'ireo mpahazo tombotsoa. Anisan'izany ity tetikasa anankiray ity izay natao hampandray anjara ny fokon'olona rehetra ny fotony amin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19. Nefa nanao an'ilay site de vaccination teny fotony ihany izahay taloha fa hita tamin'izany zavatra izany fa misy contrainte na resaka fotoana ilay olona mpahazo tombotsoa dia nanova paikady izany izahay nanantona ifotony mihitsy an'ireo fianakaviana tokony hahazo tombotsoa izay manaraka an'ilay kriterana fahazahoana an'ilay vaksiny. Resy lahatra nanao vaksiny satria ny tanon'ny Croix-Rouge mba fiarovako ny tenako, fiarovako ny fiarahamonina. Allo tamin'ny Malantsy manodidina tonga eto amintsika izahay volontaire amin'ny Croix-Rouge malagasy. Manao visite à domicile ireo volontaire miezaka mandresy lahatra an'ilay tokantrano tsirairay avy dia avy eo ireo tokantrano ireo no manome fotoana hoe efa resy lahatra zareo dia ireo no manome fotoana hoe ohatra hoe amin'ny andro ohatran'izao izahay no vonona ny akamaroany dia izay tety andro izay no raisinay ary rehefa avy eo ampitanay any amin'ny nivon'ny kipa fahasalamana mba misy andaharan'ireo ny programme andreo amin'ilay fanaovana vaksiny. Na resy lahatra nanao vaksiny zany efa maro zany olo reko matiny ty raty. Da leo zany aho vonona hagnano vaksiny zany mba hirovako gnaiko.